maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ho an'izay rehetra manala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo ani ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Ampifaliany arabanantsika rehetra tonga indray miara-miombona amin'izao maraim-baovao izao. Homanintsika eo am-pelantanantsika ny salamo faha-efatra amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo faha-efatra amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Vitsika ry havako hitsangana hiaraka isaotra sy dera ny tompo. Iarahantsika miombona ary ny salamo manao hoe: any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fa izy no nanorina izy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Iza no hiakatra ny tendrombohitra Jehovah, ary iza no hitoetra eo amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na miainy na mitaka. Handray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Amen. Izany no tonkira sandratray eto anatrehanao ry avy indrindro, lay atr'izay ka ho mandrakizay. Ianao no nahara ny lanitra sy ny tany, ny zavaboary rehetra izay eo aminy. Tompo, mendrika anao ny fiderana, ary ho anao ireriany any ny voninahitra mandrakizay. Falo ny fonay, fa indro izahay no taonao fanahy masina, rehefa notahinao nandritra ny alina manontolo, ka indro fa tafajoro afaka miara-miombona amin'izao maraim-baovao izao. Ary koa angatahanay ny fanatrehanao mba hitondra fiainana vaovao anay ianao amin'ity anio ity. Ianao izay niantso anay, mino izahay fa amahana ny fanahinay ianao amin'ity androany ity, ampahery anay hatrehanay ny tontolo andro. Manoloana ny fahamasinanao Tompo, miariary ny tsy fahataterahanay. Inona moa izahay Tompo no hatserovanao azy, izahay izay manota mandrakariva, ary na dia tsy fantatray aza izay zavatra ataonay, kanefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Hifonanay aminao ireny rehetra ireny. Ianao any anadio ny fo amam-pananay Tompo, ka ianao hanavao anay, hahatonga anay olom-baovao ao aminao Jesoa. Mino izahay Tompo fa mamela ny elokainao araisinay amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana izany, noho ny aminao Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay miteny aminay hoe izay manatona dia tsy mbola aviko mihitsy. Ankehitriny ary ianao any amomba ny teny ny mofinaina izay voalahatra ho anjaranay amin'ity androany ity ho sakafo ny fanahinay. Fanahy masonao, ianao any ampianatra ary koa ampiorina amin'ny finoana, amomba amin'ny mpanomponao amin'izany rehetra izany. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Apokalipsy toko faha 1:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Apokalipsy toko faha 1:20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Hovakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga hiaona amin'ny vadiny. Ary nahare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandriana no nanao hoe: indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy teo andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaitainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana: indro avaosiko ny zavatra rehetra, ary hoko izy: soraty, fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ary hoko izy tamiko: tanteraka ireo, izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, izao amin'ny maimaim-poana amin'ny loha ranonaina ho an'izay mangetaheta, izay maharesy
no andova izany zavatra izany, ary ho Andriamanina aho ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompisampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny faharimy rehetra solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho aminareo anie ny fahasoavana. Amen. Ity perikopa ity dia miverina fanondrony tany amin'ny volana janoary. Isika dia nandinika azy itya tamin'ilay fiaraha-mibanjina ny loha hevitra hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo, ary izany no manambara fa manan-karena tokoa ny tenin'Andriamanitra ary manana zavatra vaovao mandrakariva ambara mba hananantsika aina vaovao avy aminy. Anterina ny filazana ny amin'ity boky ny Apokalipsy ity, izay voalaza moa fa ny Jaona apôstôly no nanoratra azy araka ny tantara sy ny fandalinana maro samihafa. Ary nisy nosy kely anankiray tany amin'ny faritra Ziminora tany Efesosy, ilay atao hoe Patmo, izay toerana toy ny nanaovana sesitany an'ity apôstôly ity rehefa nandeha ny fanenjehana tamin'ny andro mivaivay ny fanenjehana ireo mpino kristianina tamin'izany fotoana izany, ary dia nasika tokoa ny mpanjaka romanina tamin'izany. Ary maro ireo martiora noho ny amin'ny fijoroana vavolombelon'ny tompo tamin'izany fotoana izany. Fa voalaza raha ny tantara fa ity apôstôly ity dia naharitra ela tokoa raha mitaha amin'ireo apôstôly hafa namany, ary nahita hatrany izany fampahoriana sy ny fanenjehana ny mpino kristianina tamin'izany fotoana izany, tokotokony tamin'ny faraparan'ny taonjato voalohany miampita amin'ny fiandohan'ny taonjato faharoa. Ary ao anatin'izany moa ilay hoe fanenjehana fahoriana dia misy fahaterena lalina ao anatiny, ary misy fangiry firiana ao amin'ny nofo, ao amin'ny fanahy. Mety misy alai-panahy, ary tena nisy tokoa moa izany, nalai-panahy ho tratra ny fiemorana ka tsy maharitra tamin'izany fanaintainana sy fahoriana izay niainan'ireo mpino kristianina izany, ka niverin-dalana nankatoa ny baikon'ireo mpitondra romanina tamin'izany mba tsy hanaraka ity fivavahana kristianina ity. Fa nisy ny azona, ary ho an'ireny indrindra no antony nitondrana fampahirezana tamin'ny alalan'ny fahitana izay nomen'ny tompo an'ity apôstôly ity. Fampahirezana satria nahoana? Jesoa efa miverina amin'ny voninahiny any an-danitra, efa tsy eo intsony izy, ary efa ny apôstôly no nandimby ny asa mpamonjena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesoa tamin'ny latsahan'ny fanahy masina. Ireo mpino kristianina taty aoriana dia tsy mba nahita izany tantaran'i Jesoa izany, fa noho ireo apôstôly ireo izay vavolombelona nanatry maso dia miazona izany finoana izany. Ary mba ho fampahirezana azy ireo hiazomany amin'ny finoana, iorenany amin'ny finoana, dia nomen'ny tompo an'izao fahitana izao ty apôstôly ity. Ka raha miresaka eto hoe nahita lanitra vaovao sy tany vaovao, io zany ilay fampahirezana, satria ilay tontolo izay iainan'ny olona tamin'izany dia efa feno fampijaliana lalina, feno herisetra, tontolo feno faharatsiana. Ary eto Andriamanitra dia mamelona fanantenana vaovao, manokatra ny mason'ireo mpino kristianina anantena an'Andriamanitra ao anatin'izany rehetra izany. Etsy amin'ny andinin'ny fahadimy eo amin'ny tapany faharoa no ingaitsika ankalana hafatra amin'izao mofinaina izao, dia izao hoe indro avaosiko ny zavatra rehetra, indro avaosiko
ny zavatra rehetra. Ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia heverina fa Andriamanitra no miteny eto, indro avaosiko ny zavatra rehetra. Raha miteny an'izany Andriamanitra amin'ny alalan'ireto kristianina ireto dia fampitodiana ny fihevitra sy ny fahitana ireto kristianina izay miaritra fahoriana ireto mba tsy fantoka loatra amin'ilay tontolo izay efa ravan'ny ota izay iainan'izy ireo amin'ny vanim-potoana izay ampaherezana azy ireo, fa anantena ary ahatoky ilay fampanentenana, ilay teny fanomezan-toko omen'Andriamanitra azy, fa andova ilay tena fiainana maritra mandrakizay izy ireo, ary noho ny amin'ny fiaretana, noho ny amin'ny Jesosy aza, dia izany indrindra no antoka ahafahan'izy ireo miampita ho amin'ilay tena fiainana. Ka ny fahafatesana izay fanindrona Satana ny olona, anorotoroany Satana ny olona, ananan'ny olona tahotra ka ialany amin'ny fatokinan'Andriamanitra. Io mihitsy no amboarin'Andriamanitra ho tonga vaovao. Efa lasa ny zavatra taloha, indro avaosiko ny zavatra rehetra. Ary io fahafatesana io no lasa kion-dalana vaovao, lalana mahafinaritra hiampitana ho amin'ilay tena fiainana, ho any amin'ilay tontolo vaovao, ilay lanitra vaovao sy tany vaovao, dia ilay Jerosalema vaovao izany. Ka eto ary izany dia izao ny zavatra resahana hoe manavao ny zavatra rehetra ny tompo. Izay izany izao no zavatra misongadina azo resahana ao anatin'izao mofinaina izao. Raha manavao ny zavatra rehetra ny tompo, toy ny ahoana no fomba fanatanterahana izany. Dia voalohany dia izao hoe manavao ny tontolo misy antsika ny tompo. Manavao ny tontolo misy antsika ny tompo. Raha ao anatin'ny tontolo fanoratana amin'izao apokalipsy izao, dia voaresakitsika teo ilay hoe fahafatesana izay fanindronana nanindronana Satana ny olombelona. Ary eo indrindra no endrika anehoan'ny apôstôly Jaona raha manoatra izao apokalipsy izao izy, sy ny fahitana koa izay hitany, dia ny fahafatesana dia io ilay ranomasina izay lazainy amin'ny andiny voalohany hoe ary tsy misy ranomasina intsony. Io ilay fahafatesana io, ary amafisana izany ety amin'ny andininy fahatelo mipaka ety amin'ny andininy fahaefatra. Ary ho fafana ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Izany ry havako ny fomban'Andriamanitra rehefa manavao ny tontolo izy. Ka eto izany izao raha miverina kely tsika any amin'ny tontolon'ny Genesisy, tamin'ny naharian'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany sy ny zavaboary rehetra teo aminy. Rehefa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia ahoana no lazay? Tsara. Hitany fa tsara. Tao anatin'ny fahatsarana no naharian'Andriamanitra ny tontolo voalohany tao amin'ny fahariana. Kanefa rehefa vita ny faharianan'ny olombelona, nomena ny fahefana hantsaka amin'ny zavaboary tamin'izany fotoana izany. Inona ny zavatra nisy? Nisy fitsipim-piainana izay napetrak'Andriamanitra mba hampantsakana ny atao hoe safidy, mba hanehoan'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra mpanao didy jadona akory, Andriamanitra raha maro ny olona, ary koa Andriamanitra mikomandy tahaka, sahala hoe komandiana tahaka ny robot izany ny olombelona, sahala amin'ny fiarakodia ohatra, rehefa alaina ny lakile dia atsofoka eo amin'ny fanotsofoana azy dia ahodina, rehefa tonga amin'ilay fetra fanodonana azy dia tsy maintsy manina, tsy maintsy velona amin'ny motera, ary rehefa hitsahana ny zavatra maro samihafa afindra ny vitesy, rehefa manitsaka dia tsy maintsy moroso. Tsy mba tahaka an'izany nanaovan'Andriamanitra ny olombelona, fa manana safidy izy, afaka misafidy izay rehetra tanterahany. Ary izany indrindra no nentin'ny Satana ny komy tamin'Andriamanitra, araka ny voalaza ny Salamo 2, lazaina fa mpanao didy jadona mpife Andriamanitra. Ary eto nefa dia maneho an'izany fa manome safidy Andriamanitra. Kanefa ny safidy izay nananany olombelona tsy mba nentiny nankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Napetraka ny fitsipim-piainana mba
isian'ilay fifandraisana lalina eo amin'ny olombelona sy Andriamanitra mba hankatoavany olombelona n'Andriamanitra ka ho tanteraka le hoe ny olombelona hanompo an'Andriamanitra ary Andriamanitra handray ny olombelona ho holony. Ary izay raha teo ilay fanekena mandrakariva izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely hatrany amin'ny patriarika ela indrindra miampita aty amin'i Jesosy Kristy koa aza dia ny amin'ny fanekena vaovao tamin'ny alalan'ny nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty. Ary io fanekena io ilay karazana fifamatorana io ilay lesan'Andriamanitra eto hoe avaozoko ny zavatra rehetra. Ravahan'ny Satana tamin'ny alalan'ny famitana ny Eva izany tamin'ilay voankazo voarara. Ary indro nanjary nisy hevitra nampisaraka ny olombelona tamin'Andriamanitra. Voaozina ny tany, voaozina ny zavaboary ary ny zavamaniry dia nanjary nanily tsiro sy hery. Nanjary nisy fifandrafiana na teo amin'ny samy zavamananaina aza, eny fa na teo amin'ny samy olombelona aza dia nisy fisarahana, fifanomezan-tsiny. Ary rehefa nanadin'Andriamanitra hoe fa angaha ny hinananao ny zavaboary, ny voankazo izay nandrarako anao, dia fifaniliana fa tsy mba fiekena ny fahatsoana. Izany no endrik'ilay fisarahana sahady kanefa mpivady izay mitsofin'Andriamanitra rany hoe ho nofo ray ihany izy roroa noho ny amin'ny fanambadiana izay nahorin'Andriamanitra tao amin'ny Adama sy Eva ka nanjary nisy fisarahana. Izany no tontolo izay ampanantenan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao perikopa izao hoe avaozoko ny zavatra rehetra. Io tontolo io ilay efa simba noho ny fidiran'ny ota teto amin'izao tontolo izao. Ary sika zao miaina amin'ny vaninandro ankehitriny mahalala tsara izany hoe vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro na ny changement climatique. Ary hitantsika amin'ny fiantraikany misy aretina mipotra etsy sy eroa ary rehefa mifandimbindimby eo ny hafanana be sy ny atsika be dia mipotra ny zavatra maro samihafa. Ary misy ny loza voajanahary maro samihafa. Ilazaina moa loza voajanahary ireny zavatra ireny. Inona no antony? Satria ilainy tontolo tao amin'ny fahatsarana izay narian'Andriamanitra. Rehefa tafiditra ny ota nanjary nisy faharavana toy izany. Ary eo no ampanantenan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao perikopa izao hoe manavao ny tontolo misy atsika ny tompo. Ary io tontolo tsy ilay zavaboary hita maso ihany, lanitra vaovao sy tany vaovao, fa ilay zavatra iainanao manodidina anao, ilay atao amin'ny teny frantsay ilay atmosfera. Io ihany koa dia hovain'Andriamanitra. Izany mahatonga anazy teny hoe ho fafany ranomaso rehetra, ny alahelo sy zavatra mety ho tsapan'ny olona ka handrenesany fahoriana sy fangifiriana lalina. Izany ilay tontolo izay avaozan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra ry avako rehefa manavao, tsy ny zavatra efa eo no amboamboarina mba hatonga ho vaovao, fa ny faharatsiana sy ny zavatra rehetra dia esorin'Andriamanitra tsy eo mihitsy. Fa ity mizavatra vaovao izay apetrany. Izany no mahatonga anazy miteny ary nahita lanitra vaovao nampidinina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra. Zavatra vaovao mbola tsy teo mihitsy fa iny indray no ampidinina mba hiainan'ny mpino an' Jesosy Kristy Tompo. Ry havana malala, indre manao ahoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika? Zany rehetra izany nomeny antsika satria noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay nampiavana antsika tamin'ny indray manome toky antsika izy hoe hanavao ny tontolo izay misy antsika izy. Azavariana ry havako, eny ekena fa olombelona miaina eto amin'izao tontolo mahafinaritra men'Andriamanitra izao dia izao no tsarovy hevery fa efa manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Izany no voalaza ny hoe soraty fa mahatoky sy marina ireo tanteraka ireo. Andriamanitra rehefa miteny dia tsy maintsy tanteraka. Ary antenao Andriamanitra amin'izany fanavozana ny tontolo misy anao izany. Mety endrika hita maso ve? Mety ihany koa endrika tsy hita maso. Misy zavatra ve izay hitanao fa efa tena miamitotongana eo anivon'ny lafim-piainana maro samihafa izay iainanao. Eo ny Tompo mahatanteraka ny teniny hoe avaozoko ny zavatra rehetra. Inona ny zavatra manahirana anao amin'ny tontolo iainanao ao? Olana hatrehanao ve ao aminatin'ny asa, eo anivon'ny fiarahamonina, ao anivon'ny ankohonana, eny eto anivon'ny fiangonana, eo amin'ny asa-panompoana izay tanterahanao,
mety misy ny zavatra manafo toyna maro samihafa. Misy fiarahamonina zay tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra, misy fiarahamonina zay vao mainka aza mampisaraka anao amin'i Kristy. Kanefa ny Tompo eto mamelona fanantenana vaovao anao hoe avaozoko ny zavatra rehetra. Ary ity fanavaozana ity ilay endrik'ilay fanekena zay nataon'Andriamanitra araka ilay resahantsika tery am-piandohana hoe izao Andriamaniny ary izy oloko. Nataony tamin'ny zanak'Israely zany tany aloha tany. Ary isika indray ao amin'i Kristy dia tonga Israely vaovao, tsy Israely ao amin'ny nofo akory fa ao amin'ny tontolo ara-panahy ara-pifandraisana amin'Andriamanitra. Satria ireo Israely ireo ilay vahoaka voafidin'Andriamanitra izay lazaina fa olon'Andriamanitra, kanefa isika noho ny amin'i Kristy dia tonga olon'Andriamanitra, ondry tandremany, ondry fiandriny. Izy ilay mpiandry antsika, ilay mpiandry tsara nanolotra ny ainy hamonjy antsika, hanavao ny zavatra rehetra izy, manavao ny tontolo misy antsika. Fa ny zavatra faharoa ry avako dia zao hoe raha manavao ny zavatra rehetra ny Tompo, tsy ny tontolo misy antsika ihany no havaoziny, fa isika mihitsy, ka ny fahizintsika sy ny fizintsika no havaozin'Andriamanitra. Inona moa ny tiana resahana ao anatin'izany? Teny malagasy madio. Ilay fihizina dia lazaina amin'ny teny frantsay hoe identité, ary ny fahizina dia lazaina amin'ilay teny hoe personnalité. Ilay fihizina dia ilay toetra fototra tao aminao izay nahaolona anao, ary ilay fahizina dia ilay toetranao aseho ety ivelany hoe manahoana sy manahoana amin'ny alalan'ny fitondran-tena maro samihafa, ny fomba fijoro maro samihafa. Maro ny zavatra azo anazavana an'izany, fa izao hoe manavao maha izy azy antsika Andriamanitra. Isika zay noresahana teo am-piandohana fa tafasaraka tamin'Andriamanitra satria naninona? Tafiditra tamin'ny olombelona ny ota. Ary na tiana na tsy tiana ry avako dia isika efa mpandova ny ota fototra nolovaina tamin'ny Adama sy Eva. Ary ahoana ny ambaran'ny mpanao salamo any amin'ny salamo faha 150 dia zao ny ambaran'ny Davida: taminao dia taminao ihany no nanotako, ary izay ratsy eo masonao no efa nataoko, mba ho marina ianao raha miteny ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka no niterahanay, ary tamin'ny fahotana no nitorotoroanay ny reniko. Zany no ambaran'ny mpanao salamo ry havako, anehoany fa ny olombelona dia efa voatorotoro tao anatin'ny fahotana. Ary na amin'ny bokin'ny Joba azy any amin'ny toko faha 210 any dia milaza an'izany ihany koa hoe ny olombelona dia tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ry havana malala, satria isika nandova izany hotafototra izany noho ny amin'i Jesoa avaoziny isika mihitsy, ary izany fanavaozana izany ilay fanekena vaovao. Isika zany zao rehefa mandray ny fanasan'ny Tompo dia ahoana nambara? Sotroanareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izay ilay fametrana fihavanana ataon'ny Tompo amin'ny alalan'i Jesoa mba hananantsika indray fiombonam-piainana aminy. Ka raha manavao antsika izy dia zao nambarany hoe izaho hanome azy maimaimpona amin'ny loha ranonaina ho an'izay mangetaheta. Zany ny fanomezan-toky ataon'Andriamanitra ho an'izay mangetaheta. Ary izany dia amafisiny any amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany toko faha 5:20. Zao nambarany hoe ianareo rehetra izay mangetaheta makanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manam-bola avia mividia kaombany. Omana, eny, avia mividia divay sy ronono nefa tsy ambola na mikarena. Nahoana ianareo mandany vola amin'izay tsy hanina, ary mivokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky. Zany ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry havao. Inona moa zany loha ranonaina izany? Tsy iza fa Jesoa Kristy Tompo. Ary rehefa niresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana ny Tompo dia ahoana ny ambarany? Izay misotro amin'ity rano ity izy dia mbola angetaheta indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay. Ary izao koa nambarany ao amin'ny
filazantsara araka ny Jaona 7:7 hoe izay minoa dia isy ony rano velona miboboky avy ao an-kibony araka ny voalaza ny soratra masina. Raha misy olona mangetaheta aoka izy anatonay ka hisotro. Zany nambarany Jesosy ry havako. Ary Jesosy lay loha ranonaina, lay lalana sy fahamarinana ary fiainana azontsika fiainana vaovao izay maharitra mandrakizay. Afaka amin'ny fanindrona ny fahafatesana isika, afaka amin'ny fanandevozan'ny ota maro samihafa isika, satria maninona? Jesosy no velona ao anatintsika ao. Ary ratsy izany ry havako, raha tsy manana an Jesosy isika, zava-dozana no hiatra ahoana no tany saina eo amin'ny 15 fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamon'olona, ny mpijangajanga, ny mpanody ratsy, ny mpanompo sampo, ny mpandanga, izay rehetra izany dia anana ny anjarany any amin'ny faharimy rehetra afo ilay fahafatesana faharoa. Zava-doza izany ry havako. Zany indrindra no antony anatonantsika ny Tompo mba hitondrany fanavozana ho antsika, ka tsy tahaka ny an'izao tontolo izao ilay fanavozana ka ny ratsy dia tiana hitoetra ihany, ka tiana ambolena ny zavatra vaovao, tsy mba tahaka ny an'olombelona ny an'Andriamanitra, fa ny azy ho fafany daholo, miala tsy eo mihitsy ary indro fa mamboly zavatra vaovao izy ao anatintsika. Ekentsika ve zany ry havako? Ankehitriny, raha mino ianao, raha manaiky ianao fa hitondra fanavozana ho an'ny tontolo misy anao ny Tompo, hitondra fanavozana ho an'ny tenanao mihitsy ny Tompo, dia ho tanterahany aminao zany teny zany. Indrona efa ela ny taona ny ela aza izany fahitana nomenan'ny apôstôly Jaona izany. Ankehitriny dia mbola misy akony eo amin'ny fiainantsika noho ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ko raiso ary Tompoko ny fanavozana izay entin'ny Tompo amintsika amin'ity anio ity, dia mahereza fa ny Tompo hamomba anareo mandrakariva. N'Andriamanitra irery ny voninahitra. Vavaka isika. Tompo, misaotra ny amin'ny fitiavanao, fa zahay dia nofidianao handray izany fanavozana avy amin'ny alalan'ny teninao, avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ho tanteraka tokoa an'izany Tompo, satria mahatoky sy marina ianao. Ankehitriny ary dia avozanay ny fanoloranay ny tenanay eto anatrehanao, ianao aneo aminay isan'andro. Tolotra ho anao ny fiainanay amin'ity tontolo andro ity, hamomba anay hatrany ianao Jesosy, ka tsy ala aminay ary ho tsapanay ny tontolo vaovao izay iainanay amin'ity tontolo andro ity. Da io ny fiainanay manontolo. Ho fiombonanay dia akambanay izany ilay vavaka nampianarinao manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ity tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay ny izay nasaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra ny amin'ny fakapana, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isan'ny finoana sy amin'ny fanantenana ry havako, nitsodrano izay omena sy atolotra anao amin'ny anaran'ny Tompo, fa ho tanterahany aminao izany. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny fahalalana sy ny fitiavana an'Andriamanitra sy i Jesosy Kristy zanany Tompontsika. Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanany ary ny fanahy masina.